Tsika avy atsimo atsinanana indray no mamaritra ny toetry ny andro eto Madagasikara fa matanjaka tsikelikely izany hatramin'ny fiafaran'ny herinandro. Mafimafy ihany koa ny fitsokan-drivotra ny amin'ny tapany avaratra sy ny ety amin'ny tendrony atsimo fa amin'ny zoma ho avy izao vao hanenika ny Madagasikara ny hamafin'ny rivotra. Ho amin'ny rapitso maraina dia sitraka orana malefaka hatrany ny distrikany Antalasy, Sambava, mahazo ny faritra Analanjorofo, Atsinanana, ny faritra Mangoro, akaendrika Tandrifindraona izany, any Avadivavy Fitovinany, atsimo Atsinanana ary Taolagnaro. Andrahoana kosa ny ilany Atsinanana ny faritra ny Avoatany fa mety arahana herika manify ny faritra Alaotra. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro ny any amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia mbola hitohy hatrany ny orana malefaka ny amin'ny morontsiraka Atsinanana Ray Manontolo manomboka any Sambava ary mipakatra any Taolagnaro. Andrahoana kosa ny andro any Diana, Sofia, Alaotra ary ny ilany Atsinanana faritry ny Avoatany ary ifandimby eo ny Maloka sy ny Mibalika ny amin'ny faritra sisa. Mahakasika ny maripana amin'ny rapitso maraina indray dia somary ahitana fidina kely, izany hoe latsaka dia latsaka ny maripana manodidina ny Vakinankaratra, Ambatolampy, Faratsio ary Antany Fotsiny satria dia 3 degré Celsius no voatombatobana. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia isy fidinany ny morontsiraka Atsinanana sy ny ilany Atsinanana ny Avoatany. Roa amin'ny 3 degré Celsius no maripana mafana indrindra hitantsika any amin'ny faritanin'ny Mahajanga sy ny manodidina azy any. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro amin'ny rapitsony amin'ny faritry Paris, Milan, Comores, Ibalika be masoandro ao Johannesburg sy La Réunion. Andrahoana ny andro Nairobi, anorana malefaka ny Bangkok sy Seychelles, anorana Tandrifindraona kosa ny faritry Maurice. Dia izay no meteo antsika amin'ny fiteny malagasy mametraka ny mandrapitafatoko.